Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia nitaranja golfa ikarakara fananana golfa eny amin'ny rova ny association EC Paris exced à Madagascar izany ny 2 sy ny 3 aprily ho avy izao. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny tompona andraikitra amin'ity fananana ity. Ufametrahana amin'ny toerany association HEC Paris exced à Madagascar de karakara etika ara-panatanjahantena eo amin'ny taranja golf eny amin'ny golf du Rova izy ireo ny faharoa sy ny fahatelo ny volana aprily ho avy izao. Ity fikambanana ity izay ampivondrona ireo mpianatra tranainy tao amin'ny HEC Paris izay nandranto fahalalana sy nahazo mari-pahaizana tao aminy. Tandon'izy ireo moa ny ampiroborobo ny fahaiza-manao sy izarany traikefa amin'ny sehatra isatsokajiny ho an'ireo olona efa manana ny toerany eo anivon'ny orinasa sy fitantanana ara-panjakana nefa mbola maniry hanovo fahalalana. Nandritra ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny hetsika tetsy amin'ny DHL androany moa no nanazavan'ny Mamy Rakotondray-be sy Solofra Soarahoana izay tompona andraikitra ao amin'ny HEC exced Madagascar izany tetikasa izany. Nambaran'ny Luc Rakotonjanahary izay tompona andraikitra ao amin'ny golf du Rova kosa fa nosafidiana manokana ny taranja golf no ireto antony manaraka ireto. Eo aloha ny fahazarana mandeha irery amin'ny zavatra izay atao, izany dia arahan'ny lalàna mifehy azahoana vokatra tsara. Asaina amin'ny fifananana miendrika fiaraha-mientana io araka izany ireo mpianatra tranainy tao amin'ny HEC na eto an-toerana na any ivelany. Ankoatr'izay dia ho avy hiara ilalao amin'ny fotoana io ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny golf du Rova. Fantatrary fa hozaraina roa mazava tsara ny fotoana amin'ny 2 andro io. Ny sabotsy 2 aprily dia isy ny fampianarana ny momba ny taranja golf. Itoy amin'ny fifananana izany ny andron'ny alahady 3 aprily. Ity hetsika ity ihany koa dia anararotana ny fanombohan'ny andiany faharoa amin'ny CESA HEC 2016. Etsy ankilan'izay dia ifanindry andalana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ny hetsika ara-zavakanto izay iarahana amin'ny dama zafy mahaleo ao anatin'ny 2 andro io. Nanamafy moa ity mpanankato ity fa ny fietsehan'ny olona manampahaizana tahaka izao no tena fototry ny fampandrosoana ny firenena. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolahy sy tompoko vavy no ametrahana ny veloma ho mandram-piona ao amin'ny herin'ny an'io izao indray. Isorana betsaka ianao vao nanaraka ny fandarana tany tokantrano tany. Isorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-niasa tamin'ity androany ity teo ny namana Ianja Ndrenirina izay nandrindra ny sary tany tokantranontsika tany, teo ny namana Bosco izay mampita ny sary, eo ny namana Menjara Zavindrakoto izay tompona andraikitra ao amin'ny fampitana ny sary any tokantranontsika ihany koa, eo ny namana Zakino Rakotomanana. Dia isorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Veloma tompoko ho amin'ny herin'ny an'io izao indray.